Mahafinaritra zany fotoana antsika androany maraina zany. Fotoana feno voninahitra. Présent foana tsika amin'ny fotoana rehetra ho an'Andriamanitra na amin'ny fotoana tahaka ninona na amin'ny fotoana tahaka ninona. Ndao tsika anao vavaka anankitelo androany maraina. Ao fofany amin'ny lanitra ny tananao dia misaora azy amin'ny fonao iray manontolo. Raiko misaotra anao fa mbola isan'ny velona trapamonjena. Matsiaro Andriamanitra ny Mateo 7:20 hoe any am-parany andy dia tena isy andro mahoro izy ny Timoty 2:1. 7:1. Any am-parany any dia isy andro mahory. Ary amin'izao fotoana izao ny masonay dia tena mahita n'ilay endriky ny fampahoriana toy ny zavatra mbiakoditra eo amin'ny fiainana. Tena hitranay ianao isan'andro araka ny fandrosoan'ny fotoana fa tsy eto amin'ity tany ity ny fikatsahana fahasambarana, tsy eto amin'ity tany ity ny fikatsahana fiadanana, tsy eto amin'ity tany ity ny fikatsahana atao hoe fifaliana fa ny rehetra dia omenao ao amin'i Jesosy Kristy avokoa. Izay velo ny fanahy ny parany no anana ny atao hoe fiainana. Ary ny fiainana be dia be sady mitobaka dia tsy eo amin'ity nofo ity Andriamanitra fa ho miara-panahy. Mampianarana anisan'ny andronay isan'andro anananay foendry anatonanay ny seza fiandrenanao amin'ny fiakofana anekenay ny fahalebiazanao. Tonga eto izay androany maraina mampanaiky ny mombanay ray manontolo Andriamanitra eo an-tongotra ao, mampanaiky ny ao anatinay ray manontolo iaina ny sitraponao, mitady fantatra ny fiombonana ra-panahy aminao zay isan'andro eto amin'ity sekoly ity Andriamanitra dia aoka ny fony rehetra isokatra dia nifankahita amin'ny fahamarinanao marina. Aza vela isy ray Andriamanitra ka mandrezy ho fampianarana zao varindrina iainao amin'ny nofo andearaka ny fanaony ihany efa tena ndiakaiky tompo ny fiafarana ny zavatra rehetra no fanombohany. Mampianarana isan'andro iombona aminao, mampianarana isan'andro iaina ny teninao, omena ianao fanahy masina momba anay ray manontolo. Tario amin'ny alalan'ny fananao masina izay andesi iaina ary ijoro hitandrina amin'ny fiainam-pananay ho ambony lavitra noho ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Misaotra Tompo fa tianay ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Vavaka anankiray faharoa ndao tsika hivavaka ho andreo olona trabona any amin'izay toerana misy azy. Tena manaraka vaovao ianao dia misy ohatrany hoe maty ny zanany fa ny ray aman-dreny ny velona. Fa tamariny ny zavatra tena nampahonena zazakely 5 taona ny ray zazakely tsy fantatrina 3 taona fa mbola samy kely izy rahalahy kely. Reo ihany ny zanaka izy mivady dia izy mivady no tsahany tany fa le zazanao lahy tsy fantatra hoe aiza fa mbola tsy fantatra koa ny fianakaviany ao amin'ny trano misy anazy. Noho izany tena hivavaka tsika tena renao mihitsy zany hoe misy fahoriana zany renao hoe miantra eto tany. Dia ohatrany hoe hoaiza reto zazanao koroa reto raha oharinao amin'izay irifiry ny zavatra lalovanao, ny zavatra manjo ny hafa dia isoranao an'Andriamanitra le manjoanao noho izay zavatra mitrangany amin'ny hafa ihany koa. Fa zao le izy tsy hoe rehefa tsy akoditra le izy dia tsy maharary fa tena maharary le izy. Lasa ny tena latsaka ny ranomaso tsy vita koa Jesosy fa voanomboka amin'ny fotoana dia hivavaka ho an'io ankonan'io, hivavaka ho an'ny rehetrarehetra ny atokantrano ihany. Misy vaovao any ambany toerana tsy mety ho hitan'ny masontsika any amin'izay misy ny tsirairay avy ihany mety tsy voatery ho takatry ny sainao ny zavatra mitrango amin'ilay fianakaviana. Mety herinandro efa tsy mihinana nininina tsony ao an-trano fa tsisy nininina vokatry ny hoe akaso ny zavatra misy hita maso ny zavatra mitrango iaina. Andaontsika hivavaka Tompo aza mahatsiarova ny famba ny toetra ny olonao dia mamindrafo aminay mangatany fanahy ny famindrapon'Andriamanitra. Asandrato mivavaka isika. Ray masina ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina manan-kery avy any Nazareta. Fantatre Tompo fa mangirifiry ny zavatra mitrango eto ambonin'ny tany. Tompo te hiantso ny fiainam-panahin'ny olona tsiray avy ianao, te hitady ny fanahin'ny olona tsiray avy ianao, angetaeta ilay tena fiainana dia Jesosy avy any Nazareta. Indro mitsangana ao ambaravarana ao ka mandondona ao anatin'ny zavatra mitrango izao, ao ka mifon'ny olona Andriamanitra hisokatra hifandray amin'ny fahamarinana ny teninao, anakaiky ianao, iombona aminao, anao izay akasitrahanao, vavaka aminao araiky mpanao ny lanitra sy ny tany, mangataka indrindra aminao ao ka tsy haharitra Tompo ny fahatezeranao amin'ny
amin'ny tany. Aza atao tena hoe maharitra tompo ny famaizanao fa oka ny fony rehetra tompo mba tena ho tanteraka ao anatin'le réveil marina, le fifoazam-panahy marina, le fomba fijery marina. Hoeto zay Andriamanitra, sokafo zay manomboka amin'ny tenako Andriamanitra, sokafo ny ato anatiko Andriamanitra, tena omeko anao malalaka ny fitariana feno, afako tena miaina sy mifakahita amin'ny fahatsaranao. Ka tompo ny famindraponao atratra malagasy, atratra isa tokantrano mekandrefa mbaravarana rehetra Andriamanitra. Ka tompo reo oanam-pahorinany amin'ny toerana faran'izay ambany, any amin'ny toerana tratra ny rano rehetra any. Tompo aza vela isy faty mikararana ka azo aina Satana amin'ny fandriganana, fa Andriamanitra isy fijona sy fiarovana feno any amin'ny toerana tsiray avy, any amin'izay misy safo-dranjo. Ny olona tratra tabona rehetrarehetra, tompo tahio izy ireo, tompo arova izy ireo, tompo miasamahery amin'ny fiainan'izy ireo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Makasitraka anao zay Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo misaotra fa miaino anay ianao. Amen dia amen. Ndao tsika tia-tanana mafy be ho an'ny tompo mahazo ho toerana tompo. Niarabantsika indray androany maraina iroso avy hatrany amin'ny fanambarana. Ty herinandro faharoa ty dia herinandro ny fahatsiarovanaNdriamanitra. Mahatsiaro Andriamanitra, fa manina Andriamanitra ny mahatsiaro. Rehefa Andriamanitra ny mahatsiaro dia zavatra hafa mihitsiny no isehoany ao anaty fahatsiarovana. Fotoana fahatsiarovan'Andriamanitra antsika izao. Androany hita tantara-piainan'olona anankiray izay atao hoe Mefiboseta no anaran'izy io dia zanaky Jonatana. Alleluia. Izy any tsaroan'Andriamanitra tao amin'ny fianakavian'ny rainy sy ny raibeny, zany hoe taranaky Saoly mpanjaka ny Israely i Mefiboseta. Ao ambokiny Samuel faharoa misy tantara kely tiako ho azavaina kely sy tantaraina amintsika, dia irositsika any amin'ny votoatin'ny révélation androany maraina hoe inona kay ny zavatra tena hoe mampitodika an'Andriamanitra hatsiaro anao. Mahatsiaro anao Andriamanitra rehefa takatrao ny zavatra andrasany aminao. Zay mahatonga ny fiverenana sy fitodiana amin'Andriamanitra ho zavatra sarobidy sy ambony lavitra amin'Andriamanitra no ireo karazam-pitahian'Andriamanitra sy fahaiza-manao ny rehetra ilain'ny olombelona eo amin'ny fiainana. Satria ny olona rehefa miverina amin'Andriamanitra dia aingana be Andriamanitra mitodika mahatsiaro azy. Tsika zao miaina ao anatin'izany atao hoe tontolo karazana hoe misy vesatra fahasahiranana, fampahoriana, karazana zavatra be dia be no mitranga eto ambonin'ny tany amin'izao. Rehefa mijery ianao ny asa tsisy mandeha, ny olona very asa. Tena mitsotra aminareo fa ny appel azonay pasteur amin'izao dia x10 ny appel tsotra any amin'ny volana janoary, any amin'ny volana juillet sy avril, juin any izy manomboka mba miekena. Rehefa mita décembre ka hatramin'ny mars dia mitombo avy 10 eny, avy 20 eny ny appel normal ny antso mahazo anay mpitandrina. Ary ao anatin'le reo antso reo dia ny 90% fitarainana, ny 10% ny vavolombelona témoignage mba voaray ampaherezana anao andohalika ho an'le 90% tian'Andriamanitra ho afahana. Isoran'Andriamanitra fa mbola mampahery izy, mampijoro izy mba ahafahantsika tsiray avy mandray andraikitra manoloana an'ireo zavatra kin'Andriamanitra sy andrasan'Andriamanitra amintsika. Ao tsara tsika mahatsiaro anao Andriamanitra rehefa manaiky anao hiditra ho isan'ny olona ao anaty programa an'Andriamanitra. Ao ve tsika ny fahatsiarovan'Andriamanitra zany dia tanteran'Andriamanitra ao amin'ny fiainan'ny olona, mampiditra ny fiainany ao anatin'ny programany. Jerentsika ny Mefiboseta. Samuel faharoa toko faefatra ny 4. Ary Jonatana zanaky Saoly nananjanaka lamalemy tongotra. 5 taona izy fony tonga avy tany Jezerela ny filazanany amin'ny Saoly izy Jonatana zay maty zany, ary nientiny mpitaiza azy nandositra izy tany amin'ny mpitaiza zany izy no nitoetra. Ary raha nientiny nandositra tamin'ny fahatairana izy dia ninjeraka tonga nalemy tongotra Mefiboseta no anarany. Zafikelina mpanjaka Mefiboseta, zanaky Jonatana lamatoa zay tokony andimby an'ny Saoly eo amin'ny seza fiandrianana raha tsy nanao adaladala izy. Nisy tantara fiainana tamin'ny andron'ny Saoly. Azavaiko tsara izy fitinika satria lavalava. Tamin'ny andron'ny Saoly dia misy le atao hoe Gibeonita.
reo gibeonita reo le namitaka tamin'ny androny Josoa amin'ny Josoa toko 7 natao ohatra ny Israely zareo satria anisan'ny Amalekita ihany zareo Amorita moa sa Amalekita ndao jereko tsara fa sao de diso ny zavatra amin'ny Josoa toko 7 resaka kely tsika mikasika momba ny gibeonita fa misy fandraisany amin'ny tantara Mefiboseta izy rehefa avy eo Josoa toko 7 ny andiny fa 2:10 de zao ny zavatra nitranga dia niteny taminay ny lolonay miresaka zany le gibeonita eo amin'ny Josoa sy ny mponina rehetra any amin'ny taninay ka nanao hoe mitondra vatsy ny taninareo any amin'izay ale dia mandehana hitsena azy ka lazao aminy hoe mpanomponao zay ko ankehitriny manaova fanekena aminay milaza izy zany fa vilavitra be dia itony mofona itony ozy izy vao mafana ny nalainy tany an-tranonay ho vatsy tamin'ny andro ny voanay akaty aminareo ka ankehitriny indra fa maina sy bobongolo izy ary vaovao reto sinoditra hoentinay reto koa vaovao ny sinoditra misy divay reto zay ny fenonay fa indreto efa tritra izy ary efa rovotra ireo lambanay sy kapanay reto no ny alaviran'ny toerana zay nalianay ny ainganay zany ary nangalan'ny olona ny vatsindry zareo zany tsy nanontany tamin'ny vavan'i Jehovah kory ny olona fa tonga dia naka n'le vatsy nentindry zareo nefa 12 ary Josoa dia nanao fihavanana taminy ka nanao hoe nanao fanekena taminy mba tsy hamono azy ary ndro ny fiangonana koa dia nianina taminy zany hoe ninina tamin'ireo vahiny reo zany fa tsy andringana namono azy misy zavatra lehibe sarobidiny ao anatin'izay ary noho ny efa afaka telona nanaovany fanekena taminy dia reny fa ny fanakaiky taminy ihany ka ireo fa sady nitoetra eo aminy zany hoe tratra zany laika fa napiresaka le olona fa efa vita le fanekena fa tsy mahazo mamono azy satria natahotra dia voatery tsy maintsy nanaiky ny zanak'Israely hiara-monina amindreo gibeonita reo ka tsy namely azy ny zanak'Israely satria Jehovah'Andriamanitra ny Israely no efa nianianany loolo ny fiangonana taminy dia ny monomonina tamin'ireo loolona ny fiangonana rehetra fa zany hoe ny olona zany lasa tezitra tamin'ny loolo eo maninona reo mamianina mampiditra vahiny eo aminay mba tonga n'izy ireo ho intouchable tsy azoko tiany fa ninina fa tsy afaka mono azy tsika fa hoy ny olona rehetra tamin'ny fiangonana rehetra Jehovah'Andriamanitra Israely no efa nianiananay taminy ko ankehitriny tsy mahazo mamely azy isika fa izao nataontsika aminy avelantsika velony ihany izy fa ndrao izy fahatezerana mahatratra antsika noho ny fianianana nataontsika taminy ary koa ny olona taminy aoka ihany ho velona izy dia tonga ny kapa azo patsaka rano teo amin'ny fiangonana rehetra izy araka ny teny nataon'ny olona taminy reo gibeonita reo zany ny lasa niaranena tamin'ny zanak'Israely tsy azo vonona natendrena fa efa vita fianianana tamin'Andriamanitra ndao tsika ny Samuel faharoa vetivety hiditra amin'izay tsika amin'le zavatra nitranga Samuel faharoa toko 1:20 ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 7 dia zao ny zavatra nitranga nisy problema tamin'ny andron'ny Davida ary nisy mosary telotona nisesy tamin'ny andron'ny Davida ary Davida nanontany an' Jehovah dia ho Jehovah tamin'ny Davida avy amin'ny taranako Saoly zay meloka noho ny fandatsahan-drà izao satria namono ny gibeonita izy zany hoe reo gibeonita efa nianianan'ireo no kasian'ny Saoly satria tsy tiany sary-piara amin'ny zanak'Israely izy dia mivonono zany reo dia ozy izy Andriamanitra namono ny gibeonita izy fa mahatonga an'izao mosary zao le fianianana efa nataony nefa tsy niainany na nitanterahany na nitandremany fa nivonono le gibeonita andiny faharoa ary ny mpanjaka napaka gibeonita ka nanao hoe taminy hoe ny gibeonita tsy mba isan'ny zanak'Israely fa sisa tamin'ny Amorita sisa tamin'ny Amorita ao le izy sisa tamin'ny Amorita ary ny zanak'Israely efa nianina taminy nefa Saoly nitady zay melezany azy tamin'ny firetany fitiavany ny fanjakan'ny Israely sy Joda sisa tamin'ny Amorita zany zareo fa nandaingy fa ny vokatry ny fianianana zay nataondry zareo dia tsy azo kasena izy navonoana ary Davida tamin'ny gibeonita voatery zany Davida tsy maintsy nantaniny gibeonita noho ny fanekena zay natao tamin'ny Jehovah fa tsy tokony kasena ary zareo ary nanompo teo amin'ny tempolo ny mpitatitra rano sy kapa hazo ary Davida tamin'ny gibeonita ino nataoko anareo ary amin'inona nanaovako fanavotana mba hitsofanareo rano ny lovan'i Jehovah satria diso ry zareo nandika ny sitrapon'Andriamanitra rehefa nikasika ny gibeonita dia ny gibeonita taminy izahay tsy mahazo mandray vola fotsy na volamena avy amin'ny Saoly na amin'ny taranany sady tsy mahazo mamon'olona amin'ny Israely ary hoy izy ko ahoana ary ny tianareo ataoko aminareo dia hoy izy ireo tamin'ny mpanjaka ny lehilahy zay nandringana anay sy nikasa amely anay no aoko ho ringana tsy mitoetra amin'ny tanin'ny Israely rehetra dia andiny fahenina avelao izy fitolahy amin'ny zanak' Saoly atolotra anay
antonay ho amin'ny Jehova aokibeonany Saoly voafidiny Jehova dia hoy ny mpanapaka atolotro izy tsy maintsy ny teniny Davida hoe atolotro izy fa ny mpanjaka niaro ny Mefibosita zanaky Jonatana zanaky Saoly noho ny fianiany nataony Jehova nataony Davida sy Jonatana zanaky Saoly azareo mipetraky le izy dia ndiny fasivy dia natolony andiny favalo ary ny mpanjaka nakazy Rola zanaky Rizpa zanaky Yaya izay naterany tamin'ny Saoly dia Armony sy Mefiboseta ary ny Dimla zanaky Mikala zanaky vaviny Saoly izay naterany tamin'ny Adriela zanaky Barzilai Meolatita dia natolony teo an-tanan Gibeonita ireo ka naantony izy ireo tamin'ny avoana teo natreny Jehova ary niara-maty izy fitolahy samy novonoiny tamin'ny ny andohan'ny fararano tamin'ny voalohany tao ampijanjanany vary Ordea. Le Mefiboseta io mitovy anarana amin'le Mefiboseta zanaky Jonatana fa tsy izy io. Le Mefiboseta natolotra niaraka tamin'ireo anaky fito na anisan'ireo fito na antony fa tokony Mefiboseta no teo amin'ny toeran'le Mefiboseta anankiray mitovy anarana fa ny ray niesorona fa Davida nanaisotra dia nanolotra Mefiboseta hafa Davida hosorony. Zay le tiako tenena aminao hoe nisy tantara nitranga tiako anokafana amin'ny masom-pananao fa manino ny Mefiboseta navahana ny ala tao anatin'ny maro satria tsaroan'Andriamanitra izy. Tsaroan'Andriamanitra izy. Anio tsy tantara loatra momba ny Gibeonita sy ny Israely fa lay ifandraisan'ny Mefiboseta sy ny fahatsiarovan'Andriamanitra azy manokana tao amin'ireo konina voaozona satria nikasika tao anaty fandikana ny zavatra sy nasain'i Jehova natao Saoly na tonga loza teo amin'ny tarana ny fito na antony nangatahany Gibeonita atao fanatitra sorona teo amin'ny Israely mba hampitsahatra amin'ny fahatezeran'Andriamanitra. Ny zavatra tiako hozaraina amintsika dia zao ity Mefiboseta ity descendant royal tokony eo amin'ny seza fiandrianany Mefiboseta ny marina manana anjara voatendry mpanapahany Mefiboseta raha ohatra ka niembo Jonatana dia tokony izy ny mpanjaka ny dimby azy eo amin'ny seza fiandrianany. Nanana toerana sy anjara ho amin'ny lapa sy sitraka ny hanin'ny mpanjaka izy. Zany ny planina voasoratra ho azy hatrany am-boalohany saingy ny zavatra nitranga dia nanova ny daonina rehetra ny valiny rehetrarehetra ho any amin'ny tontolo fanohatra amin'izay tsy tokony miainany. Raha tokony mpanjaka ny hitaiza azy mpanampy no nitaiza azy. Mihainao tsara ve nareo? Raha tokony olona miavaka izy satria tao anatin'ny taranaka mpanjaka natao iaina isitraka ny fanompony hafa dia zao lasa mipetraka nitaizan'ny mpanompo izy zany hoe nanana toetsaina sy fomba fijerena mpanompo satria voadimy taona monja izy dia fa tany amin'ireo olondreo no nitoetra. Zavatra mitranga nahatonga andreo fahadisoandreo sy ireo zavatra tsy nety ireo teo fiainan'ny Mefiboseta rehefa lavy tany anady ny raibeny natao hoe Saoly mpanjaka sy ny ray natao hoe Jonatana dia tonga ny olona tsy nanana inona sy tonga olona tsy nisy lovatsony ohatran'ireo hoe taranaka mpanjaka afaka nisitraka izay anjara tokony ho azy Mefiboseta. Dia saino fa tonga dia tafasaraka tamin'izay tao hoe ankonana izy ny fianakaviana izy tonga dia voailika tao anatin'ny fiarahamonina izy tsy tany amin'izay tokony toerany no nitoerany. Ny antony saiky tafiditra tao anatin'ny lisitry ny olona anankiray koa izy iaina ao anatin'ny atao hoe fandringanana zany hoe demande na valim-bavaky ny Amalekita ampitsahatra ny fahatezeran'i Jehova tafiditra tao anisan'ireo fitolahy nangatahany Gibeonita vonoina izy. Fa rehefa maty Saoly tsy tonga Davida aloha tonga dia teo amin'ny toerana. Mbola tsy maintsy misy zavatra nitranga be dia be na mandra-pahatonga ny Davida naka ny fanjakany Israely. Ny zava-misy nefa dia zao tsisy zavatra mitranga miankina amin'ny lojika zany rehefa Andriamanitra niditra tsehatra ka tsy ary ny olona. Davida na tsiaro fa fahatsiarovan'Andriamanitra na tonga azy teo amin'ny fitondrana. Ohatr'izay koa i Mefiboseta izy koa tsy tokony natao isitraka ny hanim-piny mpanjaka zany raha tsy Andriamanitra koa no natsiaro azy namerina azy teo amin'izay toerana zay tsy tokony hiverena ny tsondry rehefa nataony baibay hatramin'ny voalohany fa namango ny fon'ny Davida mpanjaka Andriamanitra hiantso azy hoe tsy maintsy mampahita fitia ozy izy ny taranaka Jonatana noho izay fanekena nataoko tamin'ny rainy. Zany hoe mety antony ny fijoroan'ny Jonatana namoaka ny Davida fa ny zava-dehibe dia zao
ny fahatserovana Mefiboseta tao am-pon'Andriamanitra mihitsiny natonga azy niaisitra avy any amin'le toerana faran'izay nanoliana azy ho any amin'ny toeram-boninahitra any amin'ny lapa izay toerana tokony isy azy. Ty herinandro ty raha misokatra tsara ny ao anatin'ny fonao sy ny saina mampananao dia herinandro afatsika tena miompona isehono zany atao hoe fijoroan'Andriamanitra atsiaro anao manokana zany. Ataovy amainina tsara. Matsiaro any tenin'ny Joba atao anatin'ny fangirifiriny. Hozy izy Joba. Amin'ny Joba toko faha 4:10 ny andininy fa 4:10. Joba toko 4:10 ny andininy faha 4:10. Raha maty ny olona ozy izy moa velona indray fa izy. Raha izany dia hiandro mandritry ny andro anafiako a mandra-pahatonga ny fahafahako. Na hoe hiandry an'i Jehovah foana mandra-pahatateraka ny fotoana izay ahatserovany ahy. Amen. Mahita ny fiovana tanteraka manomboka izao ny anaran'i Jesosy. Averiko mahita ny fiovanao tanteraka ao manomboka izao ny anaran'i Jesosy. Mefiboseta dia niaina tao anatin'ny fanoliana tanteraka. Tsy misy ifandraisany mihitsy ny amin'izay nahitana azy amin'ny mahataranaka mpanjaka azy. Amin'izay toeram-boninahitra tokony isy azy raha maty Jonatana. Tafiditra misy an'izay olona natao ho faty tanora sorony Gibeonita koa arak'izay fanambarana nolazaiko teo. Jereo tsara fa ny Gibeonita ny nangataka sorona taranaka Saoly no ny ratsy nataony Saoly. Ka raha ny tokony ho izy dia tao anatin'ny lisitry ny ho faty Mefiboseta fa Andriamanitra nanavaka azy sy nitahiry azy. Teneniny eo akaikinao, Andriamanitra hoe no mitahiry ianao ao anatin'izao fotoan-tsarotra izao matoy ianao mbola hitako ohatran'io hoe. Teneny izy hoe Mefiboseta hoe tsarovy fa zao fahavelomanao zao dia ambony lavitra mihoatra noho ny hanina izay tsy hitanao hoe. Somary eteka ao an'Andriamanitra. Somary eteka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Misy fotoana ianao mandalo zavatsarotra kanefa mbola velonaina ihany. Misy fotoana ianao ohatrany hoe tsy hovanok'olona zany ny amin'ny zavatra ren'ny sofinao sy ny zavatra hitany masonao. Mety gaga ianao fa maninona ary amin'ny mbola velona. Tiako ho fantatrao fa matoa ianao tehirizina ohatran'ny Mefiboseta manana planina eny an-tanany tsy voatery ho fantatrao Andriamanitra. Tiano manina anofanany ianao mialohan'ny fotoana ampahitany ianao an'izany. Manana planina Andriamanitra. Halleluja. Nataon'Andriamanitra ho isan'ny velona ianao satria ny lainy voalohany indrindra anambarany asany amin'ny hafa. Ho fantsona hahafahan'ny hafa mahita taratra amin'ny alalan'ny finoanao azy ny hery ny fahavelomany sy ny fahefam-panotronany. Salamo 8:100 andiny 7:10. Halleluja. Salamo 8:100 ny andiny 7:10. Tsy ho faty fa ho velona ka hitory ny asan'i Jehovah. Amen. Amen. Mahita fa ao anatin'izao fotoam-panomanina ao anatin'ny vavaka sy fadikana izao amin'izao vanim-potoana ny fahatserovanaNdriamanitra izao indray hidirantsika ao anatina karaza pisokafana vaovao amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra dia ampiasanao hikasika fiainan'olon-kafa Andriamanitra. Ho fantsona pisy fietraikany eo amin'ny hafa sy ny asan'Andriamanitra ny fisianao eto ambonin'ny tany. Anova sy ampijorony ao anatinao Andriamanitra anefi ny fiainanao ray manontolo tsy hanana an'le hoe fijoronao anatin'ny fitiavan-tena tsony fa hanana ny fon'Andriamanitra hevitra ny hafa amin'ny anaran'i Jesosy. Tsika anie tsy mivelomina hijery ny zavamisy. Tsy velo eto an-tany hoe hijery zavamisy fa hiton'Andriamanitra ao anatin'ny zavamisy anovany fahasarotana rehetra ho tonga fantsom-panehoana ny voninahitr'Andriamanitra sy ny sitrapony. Ataovy amen na. Jereo tsara ny problème atsika. Hiditra lalandalina kely amin'izay anomboka irosany amin'le hoe votoatina fanambarana. Problème matetika rehefa Andriamanitra manao programme tsara amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia ny problème Andriamanitra miteny zavatra tsy takatry ny sainy fa izy tsy mahazo an'ilay izy fa domely ny zavamisy. Olana voalohany ovana androany maraina aloha mba fanao misokatra tsara anaty vavaka hoe inona ny zavatra lazain'Andriamanitra aminao dia fantoka ianao dia hisitraka ny fitahin'Andriamanitra avy amin'izany dia tsotra mangavy ianao aza mijery ny tenanao. Aza mora mampita ny zavatra iainanao. Aza mampita ny zavatra iainanao amin'ny zavatra lazain'Andriamanitra aminao. Samy ve dia possible eo amin'ny fiainako? Zary ty zao. Ahoana misehoan'ilay izy? Sara efa antitra fa nijery ny tenany izy. Mbola afaka nifaly avy izy hoe hiteraka hono dia mbola afaka nifaly avy mbola afaka anana fafinareto ohatrana tamin'ny fahatanyrako ihany avy hiteraka. Efa hoviana ny tsahatra ny fadim-bolako
efa ménopause ny sasany ménopause raha mbola afaka roa volana oriviny tsara mbola mety azo antoka hoe etisika sendrasendrana todiny tsiry tampoka fa ny aty efa firy tomaty nono efa tsisy ronono tsony efa malavatra kitapo kafe ao vetsika dia ny fomba hoana ny sainako hoe mbola ampinono indray ahako fa sisy Andriamanitra tonga tao nanao profesia tao amin'ilay fahatserovana hitanao ny anomanana anao ao anaty fisokafana dia mba ahafahany fananao mahazaka sy zavatra lazain'Andriamanitra tsy takatry ny sainao tsy mila fampitahana ny zavatra tenen'Andriamanitra amin'ny lojika n'olombelona izay iainanao zany hoe nomanina ianao anaty fisokafana azaka profesia ny olona vesaranota tsy mahazaka profesia zany satria nahoana nampianarina ny sainy sy ny fanahiny sy nomba zareo manontolo ao anatiny hitodika eo amin'izay zavatra azo ny sainy takarina sy ny fahalalany takarina fa ny olona ara-panahy zay ny mahatonga an'le hoe ampandeferina ny tena sy ny feo an'ity vatany ity mba hisokafanao ara-panahy ahafanao misokatra ny ao anatinao iaino sy andeha amin'izay programa tian'Andriamanitra hitondrananao ka nateny tsy takatry ny sainao aza no milatsaka ohatra ny namangin'Andriamanitra ny Abrahama dia manao amenina ianao satria fantatrao fa tsy ara-nofo na ara-tsaina le izy fa ara-panahy noho izany ny fahatsiloam-panahy ilaina ao anaty vavaka fahatsiloam-panahy ilaina ao anaty vavaka ny atonga nao ahazaka ny sitrapon'Andriamanitra sy ho zaka ny sitrapon'Andriamanitra ahoana le izy pasteur afaka mbola zavaina bebe kokoa ve sara ho any jeriny tenany jeriny tenany sara Genesis 2:20 ny 9:7-10 amin'ny anaran'i Jesosy ary izy telo lahy tamin'ny Abrahama izy sara vadinao ary kosa izy indra ho anday izy ary izy iverina aminao tokoa raha avy ny taona toy izao ary indro nananaka zazalahy anana zazalahy sara vadinao ary sara nandrehan'izany teo ambaravaranailay teo ivoan'ilay niteny ary Abrahama sy Sara dia samy efa zokiolaka nandroso fanterana ary efa nitsahaja tsahatra tamin'ny fomba behivavy Sara ary Sara dia niomiana-kapoka nanao hoe moa mbola anana fifaliana fahafinaretana ihany koa va rehefa trarantitra ohatr'izao sady efa antitra koa tompokolay hitanareo Andriamanitra rehefa miteny hoe teny mampime raha vao tsy mitandrina ianao fa eo amin'ny nofo ny andranesanao azy miteny hoe ianao anie ka ianao io enkina no avy ny kontinanta 5 nefa ianao raha mijery ny tenanao le arapaka rehefa avy eo raha mbola baraingo tezinareo ohatr'izay fimezanareo zay mihitsy ny fimezan'ny Sara ny haino an'Andriamanitra ohatr'izay tiako hoe tena ho azonao le fahatsapana hoe normal ny Sara raha me raha naturel fa tsy fantany fa tsy naturel ny zavatra ara-panahy fa surnaturel ary fa surnaturel ny zavatra ara-panahy inio zany tsy mila abdomelina be mipetraka ao anatin'io vatana misintona midina io zay ny antony ifadiana anina zay ny antony ivavahana mba afanao misokatra amin'ny ara-panahy azaka zay zavatra lazain'Andriamanitra aminao mihainao amin'ny terinandro ity fa fanahy misokatra daholo mihainao andro any maraina tsy voafetra ny fahatsapana dimitsony fa afaka hoentin'Andriamanitra manidina tsara ary ny sidy mivoromahery hitondran'Andriamanitra anao dia tondranao any amin'ilay faratapony ahafahanao mitazana ny manodidina anao sy ny lavitra indrindra zay tianao atongavana manomboko izao ny ara-panahinao le mpikendry ny fahavalo fa tsy kendry ny fahavalo tsony mareteka ho an'Andriamanitra halleloia jereo tsara raha jereny Sara dia efa malazo ny nonony tsy natao mpinono tsony tsy natao isy ronono intsony fa ozy izy Andriamanitra io kibo efa maty io mihitsy noveloniko n'opération pahatserovana dia opération ana résurrection fa tsy réparation Andriamanitra manangana avy eo amin'ny fahafatesana fa Andriamanitra mitsabo ny marary tsony tsy zavatra tsabona le izy fa zavatra velomina le izy
amin'nytierinandro ty raha misokatra tsara ny fonao anaty vavaka dia isy ny azon'Andriamanitra atao ary ain'Andriamanitra atao anatanterahana tsy zavatra heverinao fa impossible ho vain'Andriamanitra ho tonga possible. Eo amin'ny fiainam-panahinao possible io, eo amin'ny amba possible io, eo amin'ny tenanao io possible io. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra, tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Amen. Halleluja. Le tranonjanaka Sara efa maty lasa mivelomin'Andriamanitra re tahorin'le teny lazain'Andriamanitra hoe mety. Dia hozy izy Sara ny teny, mbola andeha fifaliana ihany ve, mbola afaka andeha plaisir ihany ve, sy zavatra tsy azoko tamin'ny fahatanjako fe dia mbola ho azoko amin'izao fanterako izao indray. Afaka ve za miteny zavatra aminao? Ny zavatra tiako tenenina androany, teny aminao mity amin'izao fotoam-pahatserovana izao. Raha misokatra tsara ny ao anatinao ka miombona tsara tsika ao anatin'le vision iraisana miaraka amin'Andriamanitra, tsy miresaka materiel eto, tsy zavatra maro be mivoafoaka ao anatin'ity profesia anankiray ity. Zao ny zavatra petrak'Andriamanitra atao poko. Raha misy olona eto milaza efa tsy vita ntsony fa tokony tamin'izao na mitanan'izany, na projet io na asa io na fiainanao manokana tokantrano, na tsy fantatro na taranaka koa ohatra ny Sara. Fa zao ny zavatra azoko antoka ao anatin'ny foko androany maraina, fa zay zavatra tsy vitanao tamin'ny fahatandrona isy fahatsiarovana ahafahanao mbola misitraka an'izany. Eloia. Niteny Andriamanitra hoe ozy izy Sara hoe mbola afaka ny ainao anaty fahafinaretana ihany ve anao anatin'izao fahaterako izao. Nefa nomen'Andriamanitra azy zay tsy azony tamin'ny fahatandrona ndraiky iperen'Andriamanitra tamin'ny fahanterany. Amin'le fiafaran'ny andro tsy anatenana nininona tsony, lasa ny sitrana n'le zavatra mbola tsy hita ary tsy nietreretana fa ho azo tany amin'ny andron'ny fahatandrona. Noho izany miaraka amin'ny fahatserovan'Andriamanitra tsy misy montre mahataraiky ny fiazakazahanao, misy récupération ho anao. Hitanareo lezy tiako nareo teny hiteka tsy hoe ravoravo fotsiny. Zany hoe tsy miresaka zavatra maniditsidina eto, miresaka faiza manao n'Andriamanitra biblika ny zavatra zaraiko eto, ary tokony ho zakan'ny olona mifady hanina zany. Amen. Azon'Andriamanitra atao ho anao amin'ny andron'ny fahateranao sy ny fiafaran'ny fiainanao zay mbola tsy hitanao tany amin'ny andron'ny fahatandranao. Averiko indray zao tsy sarotra amin'Andriamanitra zany, fa ianao mila manaiky tsy mijery ny tenanao tahaka ny Sara ka mibanjina hoe mbola possible ave zany zao. Fifaliana, fahafinaretana, ny esorina taminao nandritry ny atandranao, omen'Andriamanitra anao ary ho averin'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Zay tsisy fotoana mahataraiky ianao zany rehefa miaraka amin'ny mandrakizay ianao. Le Andriamanitra miaraka aminao, la mahay mikajy ny fahanterana ho tonga fahatandrona, le mahay mamerina amin'ny laoniny zay farava rehetra tany aloha, le mijoro amin'ny fahatokina afaka ny tanteraka zay zavatra tsy eritreretiny sainao tsony. Eny fa na zay mbola tsy niditra tao am-ponizanizy, na zay mbola tsy tanizaniza na andrenesinizany, efa nomanin'Andriamanitra ho an'izay ty azy. Ary zay nomanina tsy tanizanizy zay amin'ny terinandro ny fahatserovany ty, amangy anao Andriamanitra, mangy anao Andriamanitra. Mifantoha tsara fotsiny, mifantoha tsara fotsiny. Amen. Ozy Abrahama tamin'ny Sara hoe Sara, za iandry an'Andriamanitra. Tsy Abrahama ane le me Sara, za Sara iandry an'Andriamanitra foana, satria fantatra hoe tompon'ny fotoana izy. Iandry ana dia efa tapitra aza ny limity ny fisainan'ny olombelona, ny filazan'ny olona, ny eson'ny olona, na tsisy antenaina intsony azy. Za ozy Abrahama mbola iandry. Hitako mihitsy Paul moa no lasa nanoratra an'le izy ao amin'ny bokin'ny Romanina. Andao ny jerentsika kely, Romanina toko faefatra ny andiny fahavalambin'ny folo tsy arotro. Romanina toko faefatra ny andiny fahavalambin'ny folo. Na dia efa tsy nisy fanantenana aza dia nanantena ihany izy kanino mba ho rainy firena maro arak'izay voalaza hoe ho tahaka izany ny taranakao. Andriamanitra teto dia hita fa tia miara-miasa sy miombona amin'ny olona mahatakatra ny fahalebiazany. Ny fatakarana amin'ny fahalebiazan'Andriamanitra dia azo faritana eo amin'ilay dingana ra-pijoroana anomezan'ny olona tsirairay avy voninahitra n'Andriamanitra eo amin'ny fiainany, amin'ny fankatoavana azy,
mifanataterana ny sitrapony ohatran'izy le ajambony omenao an'Andriamanitra sy fatahoranao azy foatr'izay koa le dinga ny isehoan'Andriamanitra amin'ny fiainana ozy izy ny tompo teto hoe koa satria anao mino somahatoky ahy dia atsiaro anao aho mamangy anao aho ozy izy Andriamanitra tamin'ny Abrahama dia ozy izy ny tompo tiako sady tsy mampaninina mihitsy na mety aza ny kibony Sara tsy maninina na fa efa maty koa tsy mampaninina na efa antitra azy fosy izy Andriamanitra Abrahama vitako mamelona ny vatany zay efa maty Sara vitako mamelona ny kibony zay efa mitsahajaza tanteraka efa maty koa fa zao tonga ny fahatserovana hitondra résurrection na fananganana sy famelomana mila tena tonga fandraisan-dahatra omponao zao ny Andriamanitra ao dia Andriamanitra mpanefa ny impossible izy dia Andriamanitra mpanefa ny impossible mily tsika mahavy sara fa ny antony mahatonga ny ovalona oatra mitarahidraiky io tsy hoe ny finoanao tsony na ianao no matositra akory fa efa ela ny nampiasanao onction fa ozy izy Jesosy nanomboka tamin'ny taona lasa hoe fotoana zao hiasisteko anao zany hoe fotoam-panotronana amin'izay misy zavatra tsy vitan'ny onction fa ilana fanotronana ary ny fanotron'Andriamanitra rehefa miditra tsehatra dia tadidio ny oatra lavitra no fahaizanao mampiasa ny onction ao anatinao ny fidiran'Andriamanitra tsehatra mampiasa ny heriny eo amin'ny fiainanao mivantana ka mila atsika tsara fa ny antony mahatonga ny valiny ny ilayntsika ohatry ny maharitra ohatry ny elaela io ohatrany tsy mivaly zany le izy hatramin'izay ny antony mahasarotra ny zavatra rehetra dia miandry kely n'Andriamanitra anotrona mba hatonga n'le zavatra mitranga ampiaiky ny taranaka ilazany hoe tena eo aminao Andriamanitra ndraindray ny Andriamanitra ianao antehitehionina eo amin'le kajinao rehefa mety ny anao dia mety ianao tsy manaiky ampiasain'Andriamanitra mba hatonga ny hafa hitolagaga amin'ny fisianao rehefa eo ampelantanany ny ankinanao ka nandretsika miteny mafy loatra ty Andriamanitra sy aza manarakonjany aloha omeo voninahitra aloha Andriamanitra amin'izay zavatra hitany masonao tsy voatery ampifaly anao fa ao anatiny misy témoignage na vavolombelona ngeza be tiany hijoroana hoe namoako an'io ohatriny tsy teo rehefa hiditra tsehatra dia na ianao raha feno hirahira eny ambavanao mpitazana milaza hoe tena miaraka amin'Andriamanitra tokoa reto olonreto ary tsy possible ho zavatra raha tsy Andriamanitra manao azy dikan'izay ny fijoroana atin'ny fahoriana sy fieretana kely vetivety dia lalana ahafahan'ny maro ho babin'Andriamanitra anaraka n'Andriamanitra ao hiaraka mizorona akanjonao mihitsy izy tena zay andeha hivavaka tsy marety an'Andriamanitra alleluia rehefa mijeritsika andreo lehilahy maherin'Andriamanitra tao anaty baiboly rehetra na vehivavy maherin'Andriamanitra tao anaty baiboly dia tadio ny andro ny fahatserovan'Andriamanitra daholo kairy zareo vokatry ny fahatserovan'Andriamanitra daholo le izy ndao antsika ijery ny Samuel voalohany dia efa simbin'ny folo voasoratra ao mihitsy hoe ary ianana alalan'ny Elikana vadiny dia natsiaro azy Jehova ny fahatongavan'ny Samuel dia valimbavaka ihany anefa volombela aminareo amin'izay ako enoy amin'izay le izy inona ny fiatraikany tsara tamin'ny fahataraiky an'ny Samuel ny fiatraikany tsara enoy samy mandretsika le hoe fa manin'Andriamanitra lina amin'ny fanahy mivavaka inona ny importance ny zavatra faran'izay sarobidy indrindra sy mampisy antony goavana ny vavaka sy fifadikanina ny fifantohanao amin'Andriamanitra ny vavaka sy fifadikanina Andriamanitra tsy mitady ninina fa mitady mpivavaka izy ale mpivavaka tadiavy ny mpivavaka marina ahoana le fivavahana marina ianana nefa le fivavahana marina ahoana le fivavahana marina ianana nefa le fivavahana marina Jehova Samuel voalohany toko voalohany ray manontolo vakeo any hatrany ny 9:10 ny raisitsika rehefa avy eo nanetsika fahatserovan'Andriamanitra mivavaka ihany ny antony dia tsotra so fa nisy pression fanerena penina nanery azy tao anaty eso sy latsa tsy zaka nofo fanangirifiry zany fa nampitodika azy tamin'Andriamanitra na tonga fivavakana tena mafana zany hoe Samuel dia valimbavaka mafana ateraka avy ao amin'ny pression anyana vokatry ny fanindriny peninazy tsy teraka le fahatserovana raha tsy nisokatra amin'ny fony ihany efa mpivavaka foana ihany mitananak'Andriamanitra halleluia maminany hely hotahina anao amen fa tsy miditra aty tsangana amin'izay penina azafady ao narikala momba aiza zay anao io maninona raha miala amin'izay zay selikana ny tena ampiakama zao ny pirofo fa za zao madama
fanavoan'ny kala feziny satana mandrakandroany jereo zao ihana todiky nijereny ozy izy ihana nytomany tsy zako kisaka mahitany de fa mijereny penina izy de manao an'le re tsy vitako e tsy vitako e tonga de ny amin'Andriamanitra fa leo tsika roa ihany maintsy an' Jesosy nanomboka mitodika anakaiza nakany am' Jesosy kiny am'izay fa mandeha ny amin'ny tempoly tsy mitovy am'le makany amin'ny tempoly manao mpilivava ntsony manao amenna fotsiny matany amenna men'Andriamanitra zay halleluia tsy zay nafana am'izay nitaty satria nahoana mafimafy le pression mafimafy hitan'ohatra ny citron na jus reny tsy mivoaka tsara ny jus ny ratsy mafimafy ny pression arakaraka mapotika eny ao anatiny mamoaka ny jus eny potika misy ny ao anatiny ihany satria nahoana mafy be ny pression amin'ny penina lasa ny anafana le vavaka Samuel normal be raha ohatra nino fijorony satria voaomana tsara hatrany amboaka nanomboka tamin'ny fotoana nametrahana azy mandra-pivoakany ny vavaka ana tena enjana be satria zaza voalohany genagenaina hitanao misy fotoananao rehefa mipevokany zanakao tsisy fotoana mba vavaka ho an'le zaza ao amboaka akory mafanafany aleloia mivavaka fotsiny amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mihaino tenin'Andriamanitra zanako zay fotsiny faneniany tompo vavaka fa avy aminao ty zazy ty halleloia tena ngamba fitsikitsikiny ihany isan'andro vao maraina vao misaina hoe misy Samuel nao mandra-pateraky Samuel tena vavaka foana amin'ny fiainany ana inoko zany de jereo am'izay izy Samuel faiseur du roi olona namoaka mpanjaka anankiroa ngeza be tao amin'Israely toteny tsy azo tsinitsiniavina ny tenin'ny Samuel satria feon'ny Samuel dia feon'Andriamanitra ny antony teraka tao anatina olana izy ka misy fotoana indray ny fampahoriana ny nofonao ao anaty olana tsy fantatrao fa fanomanana ny fahatsarana ara-panahy any amin'izay dingana goavana tian'Andriamanitra hitondrananao raha-pitso noho izany aza mitanondrika ao anatin'io mety misy zavatra maharitra mety misy zavatra mangirifiry zavatra azo antoka dia zao miasa mahasoa io rehefa mitarika anao ho any amin'ny lalan'ny fitiavanao an'Andriamanitra mireheta reto halleluia lasa sasa-paminany Elizabeth angadinonareo reny jaona mpanao batisa ary mila alotsika mametraka mazava tsara ny atao hoe fahombiazana ary eto any lesony itodika kelitsika amin'ny école de ministère vetivety ho atsika mpanompoandriamanitra itrifana oriny vavaka tsy fadikanina andeha ny planina sy programme an'Andriamanitra tena zavatra sarobidy be ny afantaranao an'ity école androany ity amin'izay fotoana zay rehefa nomboka tsika dia ifantoka ianao amin'le anjara voatendry omen'Andriamanitra anao tsy zavatra asa fanompona zany ka atao hoe kely zay nanendren'Andriamanitra anao fa nifatokinao amin'izay toeram-panendren'Andriamanitra anao eo le toerana tian'Andriamanitra hitananao ary ny fijoroanao patokinao anatin'iny miankina amin'iny ny fomba malian'Andriamanitra anao ary ny fomba fijeren'Andriamanitra amin'ny fahombiazana tsy le hita maso ety ivelany fa Andriamanitra tena mijery mihitsy ny ara-panahy ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra ho azavaiko le izy averiko le tenitsika ny mandeha Matthieu 5:20 ozy izy hoe amin'izay natera-be vavy dia tsisy lehibe no Jaona zanak'iza zanak'i Elizabeta Jaona mpanao batisa dia voalaza fa lehibe no ny mpaminany rehetra ny voan'ny fahalehibiazan'ny Jaona koa dia nisy fandraisany tamin'ny fanoloran-tenin'Elizabeta Elizabeta ela ny andro zanaka tonga koa Jaona dia tena vavaka sorovavaka mandra-pateraky Jaona satria nahoana efa zanaky ny fahanterana zany hoe ny tena marina mahatonga an'Andriamanitra avelany tena somary mamaivay kely avelany an-dala lefa maivaizana tsy hoe tsy izy manao an'le izy fa avelany an-dala dia rehefa avy izy mahatsiaro anao amin'izay le fahatserovana mantsy mampitsahatra n'le galère rehefa lava loatra dia ao anatin'iny misy fampiorenana tiany fantohana tadio fa raha mandehandeha fotsiny amin'izao ny zavatra rehetrarehetra iainanao dia tsy tafijoro zany ao satria nahoana mety misy fotoana ianao mbola hoentin'ny vola varia dia izay le mahatonga anao tsy tonga dia tahiny be milliardaire ohatrohatr' zany satria vao miakatrakatra kely ny chiffre dia adinonao Andriamanitra fa barany hitondranao namanao tsakitsaky ny sakaizanao revirevo no anina dia izy Andriamanitra indre dia zao sady ho nyity dia nanadino ahy tsy ohatr'izay moa fitenin'Andriamanitra fa ohatr'izay le zavatra mitranga
toy izy Andriamanitra hoe ny fananao ny ambony lavitra amiko noho zavatra omeko anao io fa aloha amboariko ny sainao mba hijoro tsara ny programa ilako anao fa zao zavatra ataonao zao tsy mahafaly ao izy Andriamanitra tsy apety anao koa enao nga tompony teninao ko bobonao taoko io tovatanao io enao nga tompony teninao ko asianao rongono sy sigara hijangajanganao salovanao an'izay tianao azy tsy anao tsony ny tenao fifan'Andriamanitra toy izy Andriamanitra hoe mila masiny ianao dia Jaona mpanao batisa hatrany amboaka tonga dia nomaniny Elizabeta ngeza be Jaona dia ozy izy ny baiboly hoe amin'izay natera-be vavy tsisy lehibe noho Jaona tsy niteny izy hoe amin'izay teraka kosa tsisy nanana reny lehibe noho Jaona tsy any Elizabeta le fahalehibiazana fa ny Jaona fa nisy Elizabeta nanomana any Jaona tao anaty fangiry foriana satria efa tsy tokony hiteraka sy nitsajaza koa Elizabeta voatongo Jaona ao vetsika noho izany prière ngeza be koa ny fahatongavany Jaona zay no mahatsara ny vavaka dia fanomanana ho amin'ny zavatra tsara zay ateraka rehefa bevoka ao anaty vavaka ianao dia teraka zavatra tsara taresy manandanja be mihitsy amin'ny avenir rehefa avy eo zany hoe ny avenir tsara rehetra dia tsy misy avenir tsy ny aloha avy amin'ny vavaka Jaona mpanao batisa dia voalaza fa lehibe noho ny mpaminany rehetra Jaona dia mbola lehibe no Abrahama, Isaka, Jakoba. Jaona lehibe no Davida, Moïse, Jeremia, Isaia. Any amin'ny testamenta taloha zany izy ny lehibe indrindra. Jaona dia voalaza fa izy le feo miantso tany anefitra. Jaona mpanao batisa tsy nanao miracle na ray ary. Tsisy maty natsangany Jaona, tsisy jamba anankiray nampahiratany, tsisy narariny sy traniny. Jaona kosa nefa voalaza fa hitako ny secret na tonga ny Jaona lehibe indrindra. Satria hitanareo le fifantonana to vavaka tsy fadikaninao zao rehefa tena atao tsara ho an'Andriamanitra dia manomana ny taonanao avy rehetra. Mety isy impactany amin'ny 10 taona manaraka ny fifadikaninanao tsara tarehibe indray mandeha anaty ndraiky amin'ny 20 andro amin'ity taona ity fotsiny. Mety isy fiatraikany fiatraikany any amin'ny 10 taona ho avy. Ka amin'tiako tenena aminao zany dia tsotra. Jaona mpanao batisa hitako tamin'ireo mpaminan'Andriamanitra rehetra tany amin'ny testamenta taloha Jaona nahazo tombony indrindra satria Jaona intercesseur ny fahatongavany ministeran'i Jesosy. Jaona nanomana amam-bavaka, zay le révélation ny hafa na hitako. Jaona nanomana amam-bavaka ny fahaterahan'ny mission an'i Jesosy. Zay le mahatonga azy nanomana ny olona, amboary ny lalan'i Jehova, ataovy mahitsy ny lalaka-leny, ny avona hetry, ny tendrombohitra tonga lohasa, ohatrohatrizay le fipetrany. Ao vetsika. Tamin'ny mpaminany testamenta taloha rehetra dia Jaona mpanao batisa rery no mpaminany na mpianatra ny mpianany hivavaka. Luka 1:10 ny andiny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nivavaka teo amin'ny fitoerana anankiray ka rehefa nitsahatra izy dia hoy ny mpianatra Jesosy anankiray taminy: Tompoko, mampianarana hivavaka tahaka ny nampianaran'i Jaona ny mpianany. Dia ny nahitako fa Jaona intercesseur. Zany hoe rehefa miaraka amin'ny mpianana izy tsy mivorivory fotsiny zareo fa miara-mivavaka. Ary mivavaka nataon'i Jaona, ino ary no entiny mambavaka eo? Ny fahaterahan'ny Mesia, mission messianique. Sady nitondrana mivavaka izy nanomana amin'ny fony maro tamin'ny batisa ny fibebahana, hitsenana ny fiavian'ny mpamonjy, hitondra ny fahafenoan'ny fanahy. Hoy ny mpianatra Jesosy taminy: aza mampianatra anay hanangana amin'ny maty, aza mampianatra anay hanasitrana nanao fahagagana, fa mampianarana hivavaka tahaka ny nampianaran'i Jaona ny mpianany. Ka Jaona mpanao batisa dia mpivavaka mafanafo amin'Andriamanitra, intercesseur faran'izay enjana. Dia izy ny baiboly tamin'ny fanahany Eli no nandrahanan'i Jaona. Fanahany Eli satria mbola tsy tonga ny fanahy masina. Ny fanahin'Andriamanitra manko sy ny fanahy masina déclaré officiellement rehefa tonga Jesosy, satria ao amin'ny Jesosy rery. Fa ny mpaminany testamenta taloha rehetra zay mahatonga le ositra amin'ny fandimby, zay le mahatonga ny hoe ny fanahany Eli, ny ao amin'ny Elisa sy ny rehetrarehetra mbola tsy tonga Jesosy dia nisy reny. Fa tsy misy tokony hoe fanahy ifandraisany amin'ny olona manokana ho any amin'ny olona manokana zany fa tahorin'ny fahatongavany Jesosy avy any amin'ny Jesosy daholo. Za angataka amin'ray izy ary menao ananatrafa mbe aminareo mandrakizay dia ny fanahy fahamarinana. Dikan'izay valim-bavaka Jesosy centré eo amin'ny Jesosy daholo, ny onction sy ny zavatra rehetra momba ny lanitra fa tsy ny amin'ny olona tsony. Noho izany raha hitady fanahany amin'ny olona ianao mba ny anjarandroa amin'ny fanahinao sy ny rehetrarehetra dia mbola testamenta taloha, asa fanompoana mitondra fahafatesana. Fa ny asa fanompoana mitondra fiainana dia zao ny fahatokianao fa amin'ny alalan'ny finoanao an'i Jesosy dia tsy mila anjarandroany amin'ny olona ianao fa fahafenoanao amin'i Jesosy.
satria tao amin'ny fahafenonona rehetratsika fahasoavana zao natoko voalohany dia ny faina ambin'ny folo manampy fahasoavana ka mifanampiana fahasoavana tsy hainy amin'ny olona ampiasain'Andriamanitra fa any amin'Andriamanitra mampiasa tsy mareteka ho an'ny tompo. Halleloja. Noho izany atsika mila misokatra tsara anatina révélation. Rehefa nandeha Jaona fanahany Elia tao aminy, ny fanahany Elia nefa ny fana tena faran'izay enjana amina opération na miracle tena grave be. Fananganana maty nataony Elia, fandatsana hafa avy any an-danitra nataony Elia, commandena firenena, télécommandena firenena teny tanany. Raha zao Elia teto mitsahatra ny olona dia nitsahatra io dia misintona daholo ny rano. Azonareo fipetraka ilay izy dia ohatr'izay zany le commande tao amin'ny Elia tamin'ny vanim-potoanany. Mahery vaika be izy fa mahagaga nefa dia zao tsy Elia ny lehibe indrindra, zany hoe tsy miracle zany ny amaritana midinga amin'ny fahalehibiazana. Fa rehefa mahery mivavaka Elia mahery mivavaka koa sady mbola niampy miracle. Fa le mission amin'ny fahalehibiazana dia misy ifandraisany amin'ny impact ny zavatra ataonao eo amin'ny fiainam-panahy zao tontolo zao. Inona ny impact ny fiainam-panahy zao tontolo zao tamin'ny nataony Jaona na merena amin'ny fanahany Elia eo amin'ny Jaona manomana amin'ny fihevian'ny Mesia izay hamonjy an'izao tontolo zao, zany hoe nandray anjara goavany Jaona tamin'ny asa famonjena an'izao tontolo zao tamin'ny fanomanana mambavaka ny fiatongavany Mesia dia tsy iza fa Jesosy Kristy tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Voaporofo le izy tamin'ny nahitany Jaona hoe indro ny zanak'olon'Andriamanitra izay mitondra ny fahotany zao tontolo zao. Iza nanao batisan'i Jesosy? Jaona. Dikan'izay ny fahotany zao tontolo zao nasitriky Jaona tao Jordana. Fa miandry ny confirmation amin'ny fanoloran-tenanao etsy amin'ny fariany be tsy mitatatra na tsy haiko hoe izy le toerana nanaovana batisa iny. Confirmation fotsiny iny fa ny marina atamin'ny taranaka mbola ho avy efa vitan'ny Jaona batisa daholo tao amin'ny Jesosy. Noho izany nisy fiatraikany tamin'ny asa famonjena zao tontolo zao ny asa fanompony Jaona fanomanana mambavaka fanatanterana amin'ny batisa ny tena amin'ny fahotany zao tontolo zao indray mandeha tao amin'ny Kristy izay impact ny famonjena tao amin'ny Jaona zay na tonga azy ambony indrindra satria nahoana nahatratra ny dingana amin'ny asa famonjena izy hatramin'ny fa tsisy ny rofony Jaona ambongadiny daholo ananany Jaona troso daholo nareo any an-danitra. Dia nino amin'izay raha aminao fombiazana dia nanao na fiainany teto ambony tany voatavy izy mamiratra be fiangonana 720 ny natsangany izy dia matanjaka be amin'ny ara-panahy mafinaritra be fitoron-teniny aloha enjana tena zany tena hoe mpanompan'Andriamanitra lehibe le lehibe amin'Andriamanitra tsy lehibe dokadokafana roany tsisy ndalana tsy reny lehibe. Raha jerena amin'ny Jaona tsy naomby Jaona satria tapadovy fa raha mifina samy veky olona naomby tapadovy fa raha fa andre Jesosy reto ny teny amin'izay natera be vavy tsisy lehibe no Jaona mangina. Ka ny fahombiazana tsy faritanao ahoana fiafarana amin'ny fahafatesana, firy ny fiarany, ahoana fandrosoan'ny fiangonana, firy membre izy. Hoazaveko aminao onatavaka sy fadikanina mbary itoeranao mifatokina eo amin'izay zavatra nanindren'Andriamanitra anao. Itrifa namango sika dia avela aloha tsisy hamotsitra mihitsy na kely azy. Fa zao izy zao ny fotoam-piomanana kiondalana tsy azontsika elana anomanantsika ny fiverenan'i Jesosy ambony lavitra mihoatra noho ny fisasarana hitadiavantsika izay mahasoa eto amin'ity tany mandalo ity andrefisantsika ny atao hoe fahombiazana ny tian'Andriamanitra ho hita amin'ny fahombiazantsika. Ozy Jesosy izy ny lehibe indrindra nataony nanomana izy tamambavaka amin'ny iraka lehibe amin'ny asa famonjena izay nandefasany raya. Faharoa nitateraka somatsara ny mission talohany nahafatesany nanao batisa tao Jordana. Nataony Jaona tsara izay nilan'Andriamanitra azy fa tsy nanao zavatra hafa izy nanangala tahaka sa fanompona hafa mahafinaritra azy. Koa ny fahombiazana amin'Andriamanitra dia ny fahatanterahany antom-pisinao fa tsy faharitana amin'ny hoe nety be ve ny zavatra nataonao na koa nanahoana ny endrika na hafatesanao teto ambony tany sy ny elanao teto accidenté ve sa tapadoa ve sa naninona. Andriamanitra tsy mijery hoe mety be ny asa nataonao, mety amin'ny olona ve le izy sa tsy be miracle ve firy ny fiangonana natsanganao. Fa amin'Andriamanitra nataonao ve zay nasainy nataonao
mety gaga ianao fa misy olona mivavaka ho an'ny mahery zay ny ilan'Andriamanitra azy fa tsy andeha hitory teny andahoana jerentsika kely alohan'ny amaranantsika azy rehefa iveriny Jesosy dia betsaka ny olo diso fanantenana satria izy mihevitra fa naomby be teto ambony tany noho izany babaka be izy alohan'ny akarany eto ambony tany hitsenan'ny tompo anazy hoe zany lehilahy mahomby fa navitany tokony ilana azy teny ambony tany dia mikaroposy mihitsy zany miakatra ny lanitra fa Jesosy tsisy hitako ireo nataonareo narahera enoy raha vao ny fanomponao tsy mavesa danjo amin'ny ara-panahy tsy misy poids ngeza be ara-panahy fa mirapiratana hita maso fotsiny dia tsy hitan'Andriamanitra ninona zavatra hitahian'Andriamanitra anao ka mampirehare anao dia tsy ao Andriamanitra ny an'Andriamanitra ny zavatra tiany ho hita ny kalitao amin'ny fanetretena ny fitiavana azadino ora sy arona mitazona ny tanan'ny Mosesy izy roa lahy fa zao ny ankina ny ain'ny Israely hiditra ny Kanana satria rehefa midina ny tanan'ny Mosesy resy ny Israely resy ny Amalekita ny Israely raha vao miakatra mandresy ny Israely dia raha tsisy an'izy roa lahy zany miankina amin'ny fiazonan'izy roa lahy ny tanan'ny Mosesy no avon'ny Josoa dia etereto tsy nanompo ry zareo hitazona satria nahoana na Iora mahay mitory teny be Arona koa mahay mamory olona be satria mpisorona tian'ny olona dia zao andaorangana angana fiangonana 100,000 membres ya Iora dia Arona 50,000 ohatra satria ohatra mahafinaritra be zany krianina re zao mahomby be mihitsy ao anatin'le izy dia inona ny objectif mahatonga anao tena angon'olona betsaka aloha so dia anao le olondreo fa tsy ao n'Andriamanitra tsy haingotrano ny tadiavin'Andriamanitra fa fanamiakatra dia hoana fipetraka izy aiza le fahombiazana raha nanangana fiangonana ora sy arona raha nanangana fiangonana izy tany amin'izay ny lan'Andriamanitra azy hoe navotsitra ny tao ny tanan'ny Mosesy ny hidina maty daholo ry Josoa adinina amin'izareo ny rano satria izy ny tsy nandray ndraiky tamin'ilay fanomponany lainy fa nandeha tany amin'izay ty misy zavatra tsy azonao le izy misy zavatra mahafinaritra anao fa tsy voatery iny ny ilan'Andriamanitra anao misy zavatra mety zavatra everinao fa tsy stikeny fa mihoatra lavitra n'olona lehibe ry mitory teny sy le manao fahagagana nisy ndraiky mihoatra lavitra n'olona voavoriny ny asarbidy ny fanomponao itsolonao rehefa fantatrao fahatakana misy fahatakarana ara-panahy miafina ao ambadiky ny fanendren'Andriamanitra raha vao tsy mijoro eo ianao misy zavatra be dia be simba ny ambadiky any andaso mahafinaritra ny hoe 100,000 membres 50,000 membres raha ny marina mahafinaritra satria famonjena an'Andriamanitra ary Andriamanitra afaka ny ombany ora sy arona ihany izy mety amarinina izy fa tsy nengy atao anatin'ny volonté parfaite izy fa volonté permissive le azo atao tsy ratsy ianao raha manao izay tianao mahavory olona betsaka bongain reny fa tsy any amin'izay ilan'Andriamanitra anao toy izy Andriamanitra hoe Josoa zany tariro zany efa victime satria nahoana rehefa miakatra ny tanan'ny Mosesy mandresy ny Israely raha vao midina dia resy dia nilozan'izy roa lahy ny tanan'ny Mosesy fa ndao rangahy dia nitory teny ere ambadiky ry ty ady ty koa tsy mety vita tsisy faharetana maty tao ry Josoa nisy tafiditra tany Kanana tsisy fiangonana ka le fiajonana tanana kely ve dia zay ny impact oui monsieur zay le izy le fiazonana tanana kely ary ve dia nisy fiatraikely eny tompoko fa saingy tsy nampahafantarin'Andriamanitra ny zareo melohan'ny fotoana nanendreny azy hoe nareo roalahy miazo ny tanana Mosesy fa tandremo ny hoavy ny zanak'Israely fa izy roalahy zany dia tazony lesy tazony aza velidina misy aza velidina fa tonga dia gosy miakatra raha voareraka mety misy famalina kely amin'ny gosy droite aloha tsy maninona rehefa voaziny iny mandresy fotsiny ny ary aloha ka tandremo ny fanomponao jereo masona kely tandremo ny fanomponao fa ny kalitao amin'ny fanomponao hoe izy fiatraikany amin'ny fanahy be dia be ny ambadika any rehefa ataonao ampitiavana le izy hoe ho an'Andriamanitra zao tady hoe amin'ny fotoana iverenanao any amin'i Jesosy ny zavatra tiany ho hita dia izay nampanaoviny ianao fa tsy izay tianao atao ny raha ny Israely sy Josoa mihitsy ny ankinan'izy roa lahy ny teo an-tanan'izy roa lahy teto zao vavaka toany ny tanan'ny Mosesy misy olona tena ho zavatra goavana fa tsy natsoan'Andriamanitra ho azy zany ny sasany tena tsy Andriamanitra mihitsy naniraka azy fa mipirofo fa tsy ny rahan'Andriamanitra amin'izay izy be fialonana
voaka ho azy le toetra ny letsy ny rahany reny inadolo ny toetra ny letsy ny rahany mavesatra be ho mpanompoana varina mampitany fiainany amin'ny hafa fotsiny tafiditry mifandriky ny fifaninanana eny an-dalana eo mpanompoana aby ny te anindry te hisongadina te hiavaka te alaza tsy ara-panafa eny mihitsy hoe ara-nofo no entina manompo eo mpanompoana lasa mihevitrevitra miavitravitra masika te seho fa mahavita azy mety kokoa no ny hafa te hifanina na rakositra ozy androany maraina hoe tandremo 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 alleloia mila miverina mandiniky saritsika tsy miankina amin'ny hoe aizy ianao zao inona ny toerana misy ianao zavatra vitanao hitarafany hafa fa mpanompon'Andriamanitra ianao inona ny anananao ahoana ny fahombiaza rehefa maty Lazarosy dia maty fa zao Lazarosy maty tsy sosotra tsony afaka hanangana azy fa fahatsiarovan'Andriamanitra no ilainy fahatsiarovan'Andriamanitra no ilainy ny zany ny résurrection misy zavatra ny andeo anatsika fa mila velomina satria lasa lavitra loatra maro ane ny manompo fa maty fanahy ro toetra ny lazaiko reo tsy maty ao anatinao akory nefa firipolo taona manompo an'Andriamanitra ianao tsy mahay mifaly amin'ny fahombiazan'ny hafa nofo vao mahita ny hafa ampiasana mialina kely tokony ho za jereo aloha ny tarian'eo akaikinao dia jereo hoe tsisy antony hifaninanantsika mihitsy hoe tariantsika raha tsy mitovy pointurantsika tsy mitovy hifaninana amiko an'iny ianao hoe ny anao jerena ao anaty vavaka natao hifanampy ny olona zay tsy mahay sobika eny tsy mahay fatrambary zay tsy mahay mandro laoka mba mahay mandro vary halleloia ny fifanampiana ilaina matoa misy ny fahasamihafana fa tsy tokony isaina anao ianona manao troty andao hoe mba ianarana any aminy alaina any aminy alaina any aminy inona ny alainao any fotoana zao hibanjinatsika an'Andriamanitra farany Mefiboseta dia tadidio voahelika tanteraka izy inona ny tian'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainanao ny zavatra tian'Andriamanitra efa natao nitendrena teo amin'ny fiainana Mefiboseta fa no miasan'ny devoly dia ohatry ny sitrika tsy hita zany Mefiboseta anarany efa tsy hita tsony tao anaty lisitra zany voahelika tanteraka tsy misaina tsony hoe inona dolo ny droit sy ny rehetrarehetra efa elany teo amin'ny latabatra tamin'ny mbola moins de 5 ans izy ny teo amin'ny latabatry ny mpanjaka voalohany satria zavokely ny mpanjaka mety teo ampifony Saoly akory peut-être ozy izy Saoly dia mena sakafo tamin'izany 10 taona mbola tsy mahatsiary tena akory voaroaka no zany tsy nahatsiary tsony teo amin'ny latabatra nandritra n'izay fotoana lavalava zay zavatra nitranga dia zao rehefa natsiaro azy Andriamanitra inona ny zavatra nisy natonga ny fiainany pisy fa izy dia olona vitsy netotry ny angarane fa nitoetra teo ambony latabatry Samuela faharoa toko fahasivy ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito aroa Davida mbola misy sisa ihany va ny tamingany Saoly mba asikisoa noho ny amin'ny Jonatana anisy mpanompo ny fianakaviany Saoly Ziba no anarany ary nantsony akany amin'ny Davida izy ka hoy ny mpanjaka taminy ianao moa no Ziba ary izy izao mpanomponao no izy ary ny mpanjaka mbola misy sisa ihany va ny tamingany Saoly mba asikisoa araka ny fanaon'Andriamanitra teo Ziba tamin'ny mpanjaka mbola misy zanakalainy Jonatana ihany ao nefa malemy tongotra izy ary hoy ny mpanjaka taminy aiza nefa izy teo Ziba tamin'ny mpanjaka io indreo an-trano makira zanaky Amiela eo amin'ny Lodebara izy ary zany hoe fany amin'ny Debara zany ary Davida mpanjaka naniraka akazy tao an-trano makira zanaky Amiela tao Lodebara ary noho ny tonga teo amin'ny Davida Mefiboseta zanaky Jonatana zanaky Saoly dia nikoka sy nitsoka azy izy ary hoy Davida Mefiboseta dia hoy izy ity ny mpanomponao
aroa Davida, aza matahotra fa sikisoa tokoa ianao noho ny amin'ny Jonatana rainao, ary ampidiko anao ny tany rehetra izay an'ny Saoly rainao, ary ianao hihinana amin'ny latabatro mandrakariva. Bon appétit. Verina daholo ny tany eo amin'ny latabatra Davida isan'andro. Vao mipetraka eo zany ny couvert eo ambony latabatra dia tsy maintsy misy any Mefiboseta. Verina amin'ny laoniny anie zany. Zay tsy hitany hatramin'ny 15 taona no mandrapatonga azy antitra, nampiakarina teo amin'ny latabatra izy ary hihinana amin'ny mpanjaka. Tsy maharety aika ao an'Andriamanitra. Hitanareo? Ohatry zany ty herinandro ty. Mety amin'ny tontolo tsy hita maso misy zavatra amboarin'Andriamanitra be dia be. Misy zavatra mbola mety tsy niainanao hatramin'izay fa tian'Andriamanitra mba hampanandramana anao amin'izay. Alléluia. Mefiboseta tokony very seza fiandrianana, lasa nampitoeriny Davida amin'ny seza fiandrianana fa tsy nideklareny fotsiny. Tsisy afaka hiara-hinana amin'izany, tsisy afaka ohatran'izany. Verina daholo ny taniny zany, tanin'ny Saoly rehetra. Eritreretra efa navarotra sy ny karazany dia tampanjaka izy daholo, mety iny kadasy Saoly rehetrarehetra. Tonga dia mivoaka avy any Mefiboseta, rich man. Mefiboseta ny anarany fa lasa Richard Mefiboseta. Mas Richard de Rock. Yeah, Monsieur Prosper Richard. Alléluia. Monsieur Prosper Richard Blessing ny anarany. Masonareo ve zany? Mefiboseta. Voatahiry ny fiainany. Nahita fitita amin'Andriamanitra izy. Ianao tokony ho faty fa Andriamanitra no mitahiry ianao sahala amin'izao. Jereo anie ny tenin'i Davida teto. Matsiaro azy aho izy. Efa maty avokoa ny lahy rehetra. Mefiboseta miracle ny tsy nahafaty azy. Ianao mipetraka io sao dia eritreretinao hoe normal miracle ianao io. Aza mitady fahagagana izy, mitady fahagagana ianao velo io tonga dia efa miracle. Mataovy amen aloha. Ny antony mbola ho famantaranao amantarana ka mandehandeha anao. Tsy faly mihitsy anie fahavalo fa rombotra be mahitanao velo io. Satria nahoana tsy tiany hoeno mihitsy zany mbola tantara Mefiboseta ihany zany tsy tiany hoeno zany. Fa androany tsy maintsy avoaka zany dossier zany satria zany ny fahaiza-manao n'Andriamanitra, zany ny fahatsiarovanaN'Andriamanitra. Amen. Zany ny fahamarinana any amin'Andriamanitra. Alléluia. Mahitanao androany maraina. Zao fotoam-pahatsiarovana androany maraina zao, atonga n'Andriamanitra ijoro amin'ny fahasari-piaro, hamangy anao amin'ny fanahy mivavaka. Jereo masony akaikinao dia teneny izy mivavay ianao tsara hoe. Rehefa miteny Andriamanitra hoe miala amin'ny ratsy dia aza milalao ratsy hoe elao daholo izay ratsy rehetrarehetra. Tsy mampaninona ohatry ny adala aloha hoe materiteritra fa mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa mifiafarana io hoe tsy maintsy valom-bavaka, tsy maintsy fakasitrahana, tsy maintsy fahagagana, ary indrindrindrindra tsy maintsy fahatsiarovana hoe. Fatary fa mifahombiazana hoe tsy faritana hoe naomby be hita maso ianao ohatra ny fiangonana Efesosy hoe, fa ny tena marina hoe mifahombiazana amin'Andriamanitra. Ianao nahavita zay nasain'Andriamanitra natao, ny fiatraika an'iny eo amin'ny ara-panahy hoe. Halleluja. Ka misy fiatraikany eo amin'ny ara-panahy. Ny antony fifidian'Andriamanitra antsika fataro zay ao anaty vavaka sy fifadikana. Mitsangana amin'ny toeranao ao fany amin'ny lanitra ny tanao dia misoran'Andriamanitra amin'ny fonao ray manontolo. Maka sitraka anao zay Andriamanitra ato anatin'ny Sekoly Fanasitranana. Raisinay vavaka zany Andriamanitra. Ao anatin'ny herinandro indray dia ho lasa tonom-bavaka androsoanay tanteraka ao anaty fifatohana zany iraisanay tanteraka aminao. Tsy hoe mba hahatonga anay ho tsaroana, tsy saina akory zay hoe tsaroana na tsy tsaroana Andriamanitra, fa ampiasa ny fonay fotsiny zay hiverina amin'ireo fahamarinana rehetrarehetra ireo. Isaina ireo fahamarinana rehetrarehetra ireo mba hizonanay misitraposy ny programanao. Mino fa ny tsara avy zay tonga eto Andriamanitra dia ho fenonao soa, ho fenonao fahatsarana. Tompo raha iainga izy maky ny herinandro ray manontolo ty mba tsarovy izy amin'ny fahasalamany, tsarovy izy eo amin'ny asa aman-draharaany, tsarovy izy eo amin'ny fiainam-piangonany, tsarovy izy amin'izay zavatra ataony rehetra Andriamanitra raiko.
aoka ny fifalianao anapa-senjaka eo amin'ny fiainana izy ireo Andriamanitra. Aoka mivonina itao iseho famirapiratana amin'ny lafim-piainana indray manontolo, tsisy arombaka azy amin'ny tananao mandrakizay, ary raha ianao niasa tsisy asakana mandrakizay. Misaotra Tompo fa miasa ianao, misaotra Tompo fa tiana ianao, misaotra Tompo fa mahatateraka ny sitraponao amin'ny fiainana ianao, ho anao mifankasitrahana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alleluia. Mazoa toerana vetivety no fanaritsika ao an'Andriamanitra fotsika manontolo sy anao filazana foy. Rapitso toy ny fahatsiarovanaN'Andriamanitra. Daoko sika azoto hivavaka ao anatin'ireo teny-pahatsiarovana rehetra omeny Tompo isan-kerinandro eto amin'ny alitara mandritra ny herinandro ity. Tena zao fantatsika tsara manova ny fomba fijerintsika, tsy jery ny fahombiazana hoe amaritra amin'ny zavatra hita ivelany. Zay nananarana Efesosy hoe ianao izy Andriamanitra mieriviteny hoe fa nanaomby ianao mpanan-karena be ianao mananandretra ianao fa ianao norsy mantry indrindra. Manaka Andriamanitra no miteny an'izany. Hitako kaila izy tao amin'ny tantaran'ny Jaona mpanao batisa. Ny impakitara-panany zavatra nataony no mamaritra ny fahombiazany fa tsy izy tapadota amin'ny fialany teto an-tany akory. Ao vetsika. Hitako Andriamanitra miteny hoe waio fa ahoana ho aza iora sy arona koa kay. Mitazona ny tanany Mosesy izy ohatra ny asa fanompona hoe le rangaty koa dia ty tanany ty foana ny tazominy eto. Tsy fantatrao ara-panahy fa ny tany mitsangana kay ny Israely ery tany nady ery mandresy. Zany hoe raha tsy ny tany izy vita ny avenira Josoa. Tsy tafiditry ny Kanana akory. Evy ny ara-panahy. Mitazona tanana ve? Mitazona caméra ve paster Sandratra? Dia misy ifandraisany amin'le hoe fiantraikany impacte ny zavatra torinany amin'ny fifoazam-panahy. Mety tsy apoziny. Fa mba adiko caméra io misy fon'olona kasin'olona be dia be. Ka ny fony zareo amin'ny teknika io ampiasain'Andriamanitra. Iny fony iny fotsiny dia efa mety hikasika fiainam-panan'olona ny ambadika ny tsy takatry ny saina satria tsy ataon'Andriamanitra verimena izy zavatra fafinao amin'ny fo. Rehefa mira ao an'Andriamanitra ianao mety tsy fantatrao tsy nitoroteniko na nasitrana an'ilay olona fa ny feonao pirana satria ianao niomana kokoa noho izaho. Za avy any an-trano mety tonga dia taitay bomby reo dia izara fahamarinana fotsiny ohatra fa tsy niomana ara-panahy akory. Fa ianao tena niomana tao anatin'ilay satria ny fonao tena mangetaheta dia ilay olona gaky dia za mba nisy mibitabitaka sy falifaly nefa tsy za akory namalian'Andriamanitra tonga ny an-dantra ngainao nyvaliko tamin'iny ianona nyvaliko ta ianona ny tena mafana tamin'iny. Misy surprise be dia be ny an-danitra. Aza mifampitsaratsara fotsiny ry tsara ry mendrika tsy ny masonao mahita ilay mamfon'Andriamanitra mijery. Tandremo. Fefeo dolo zay azo fefena rehetra. Masom-pitsarana ampangino. Ny fisainana feriteta aza lefa lavitra. Manjary zava-poana fifadikaninao. Fezo tsara ny zavatra rehetra mba hisy heviny ara-panahy amin'Andriamanitra ny fahombiazana. Tsy fitarafany ivelany. Diso mihitsy ny fijerintsika hatramin'izay. Izy mahomby be kohatran firoboroboany ihany. Ohatry ny société ampitainao amin'ny société ny olona tsy mino ry ambadika mandeha ry ny asana ny Andriamanitra ny jugement n'Andriamanitra sy ny fijery ny hafa ao amin'ny ara-panahy, ny impacte ny ara-panahy, fandrosoana amin'ny ara-panahy, fijoroana amin'ny an'Andriamanitra. Atsika tamin'ny lesona androany zay atsarao io fanompony io mba isa impacte sy fahombiazana amin'ny fomba tiany Andriamanitra ahitana azy. Tsangano amin'ny toerana misy anao indray tsodrano ary. Hitanareo ny Jehovah ka iaro anareo. Mampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo. Nandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadanana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Mandihana fa ny Tompo ombanao. Tompo hanotrona anao. Tompo hanampy anao. Tompo hanakaiky anao. Tompo hampijoro anao. Tompo hitahiry anao. Tompo hiaro anao. Tompo hamaly anao. Tompo hijoro amin'ny fahasarom-piaro ny ady ny adinao. Mandihana amin'ny anaran'i Jesosy. Mety io. Mety ho io. Mety io. Amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluia. Sady no fotoanantsika rapitso maraina eto teneno ny havana matsakaiza rehetra. Halleluia. Toy ny fahatsiarovan'Andriamanitra. Sady ny koa ny fotoanantsika ny larobia maraina eto iarahana amin'ny pasteur Jao. Ao ihany koa ny zoma ariva etsy amin'ny tranom-pokondro lalakely sy ny sabotsy maraina tahaka izay efa mahazatra ihany samy hotain'Andriamanitra daholo. Veloma tompoko rapitso maraina zadino sekoly mpamanolona toy ny tapany faharoa. Androany zareo ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao ny